Miarahaba tompoko a miarahaba anao ihany koa nahatratra ny taona 2024 ity. Ny tompo ane arak'izay mahavaovao ny taona izay dia ny tompo ane anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny 12 volana ao anatin'ity taona ity izany. Tao anatin'ny taona lasiny dia vavolombelon'ny ireo fahagagana izay nataon'Andriamanitra tao anatin'ny fiangonana izahay. Raha tany saina eto ao anatin'ny minitra vitsy izay izarako aminao ny afatry ny tenin'Andriamanitra dia lasa tsy afaka pita zavatra mihitsy satria tena maro dia maro ny olona nanaovan'Andriamanitra zavatra miandahy miambavy na nianitra na ny tanora dia samy nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga avokoa. Ka raha tsy jery zao tsika fa tsy reto mpivady reto dia noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia nitsofina rano tao anatin'ny fiangonana ny fanambadiana izy mivady reto araka io sary hitantsika amin'ny écran io. Tena fahasoavana lehibe zany satria mahitsika amin'ity fiainana ity fa misy olona nge miteraka dimy nefa mbola tsy vita soratra sady tsy vita fitsofandrano tany am-piangonana ary indrandray aza dia tsy mieritreritra an'izany itsony satria rehefa 3 ny zaza rehefa 5 ny nateraka dia efa mpivady ny anaran'izay nefany raha tianao ny anana fiainana en règle eo anatren'Andriamanitra dia ilaina ny miroso ho amin'ny fahamasinana tsara ny tokantrano eo anatren'Andriamanitra izany misy aza ne mpivady na fomba tany amin'ny fianakaviana aza tsy natao fa tonga dia mitambatambatra eny fotsiny. Ka hoy ao aminao hoe fahasoavana lehibe zany hoe tokantrano nitsofina rano nitsofiny mpanompon'Andriamanitra rano tao anatin'ny fiangonana izany araka izao hitantsika amin'ny sary zao. Anisan'izany ihany koa ity madama ity izay nomen'Andriamanitra zanaka. Araka ny zavatra nyresany dia efa 10 izy no afa-jaza. Zany hoe raha tsy afaka zany reo zaza reo dia efa 10 ny zanaka naterany. Fahoriana zany. Ary na ny fiatrehana an'izany aza tsy mora etsy andaniny ihany koa izay mety ho faneson'ny fiarahamonina tsy voatery mora izany. Fa rehefa nitoy ny tady an'Andriamanitra ity madama ity araka izao hitantsika amin'ny sary zao dia mampinono ny zanany izy zao ary niteraka soma tsara avy amin'ny vadiny izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra izany. Taka izany ihany koa ty madama anankiray ity izay nisy fotoana efa niteraka nefa tsy azo ny zaza maty teo am-piterana ny zaza fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia araka n'io hitantsika amin'ny sary io efa manana ny zanany izy zao teraka soma tsara izy ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Ka te hiresaka amintsika atao anatin'ny tokantrano atao hoe mety ny andrandra zavatra be da be anao tamin'ny taona lasiny ho ataon'Andriamanitra aminao. Mety ny andrandrany hoe tokantrano sambatra zany ianao, tokantrano vanina izany ianao ary mety efa nanome toky anao ny vadinao hoe isoratra isika amin'ity taona ity ho atao mariazy isika amin'ity taona ity nefa mety tapitra ihany ny taona iny lasa ihany ny taona iny fa tsy arakaraky ny zava-misy tsy arakaraky ny tokony omeny vadinao anao ny zavatra ny tranga fa mety voamaika mety korontandava ny tao anatin'ny tokantrano ary mety eo andala pisarana mihitsy ny angambany. Tamin'ny taona lasiny anao mety tsy mbola tafiditra tao anatin'izany hoe tokantrano izany. Mety ny andrandra tamin'Andriamanitra ianao satria ianao nge mety hoe tsy mangalatra mety hoe tsy mijangajanga ary mamotipototra tsara ny olona mitory fitiavana aminao ianao sao dia vadin'olona le olona satria tsy mety aminao zany miaraka amin'ny vadin'olona zany. Tsy ohatra ny sasany ianao satria misy olona na dia vadin'olona izao aza dia mbola hidirany foana. Ary misy olona ihany koa tsy mieritreritra hiaraka amin'ny vadin'olona eny am-piandohana fa indrandray aza lehilahy mandainga. Fa rehefa tafiditra lalina tao anatin'ilay fifankatiavana mety efa nanomboka ny bontsina ny kibo teo vao nanomboka fantatra hoe vadin'olona ka ity olona mifankaty amiko ity nefa izy efa tafiditra lalina. Androso le olona vadin'olona hiemitra ny tena efa bevoka. Tsy mora izany. Ary misy aza moa dia tanora zazavavy mbola mpianatra dia mifankaty amina tovolahy efa mbola mpianatra. Ory tanora malala ny tovolahy nge ka manambady noho ny sexe fa ny lehilahy
de miasa asa voafanambadiana verifio angeny baibolinao fa zany ny voasoratra ao amin'ny boky ny Genesis ene rehefa tao ambadiky ny fanomezan'Andriamanitra asa ny Adama ny tandrina ny Saedena zay vo nomen'Andriamanitra vady izy ary raha ny marina de tsy ho lehilahy io nitady vady fa Andriamanitra mihitsy no nahita hoe tsy mety ity lehilahy ty raha irery fa anamboarako vady saza ho azy izy mpanampy tandrifo ho azy izy mety nindrandrany zany ianao tamin'ny taona lasa iny fa mety ny farana foana ny taona fa mbola tsy hita zay anjara vady ho anao angambany mety nanana kamitovy amin'izy amin'ny rahavavy nasio teo ihany koa ianao mba teteraka mety afajaza foana nefa mety tapitra ihany iny taona iny mety mba niandrandrano zanaka mba hoe ampinono ianao ary mety zay mihitsy ny ambety teninao amin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mampinono ny zanako amin'ity taona ity nefa tapitra ihany iny taona iny mety mbola tsy nahazo zaza ianao teteny aminao ao androany hoe zay rehetra tokony nisitranao tamin'iny taona iny nefa tsy azonao de mbola afaka isitranao zany amin'ity taona ity hoy hoe mbola afaka nisitraka an'izany ianao amin'ity taona ity na izany na tsy izany anefany tsy ny taona akory ny manova zavatra hoe anahoana eo amin'ny fiainako indray ity taona ity fa iny taona lasa iny de tena ratsy taminay mianakavy mihitsy satria namoizanay ny havanay asa mba manahoana indray ity taona ty asa inona indray ny entin'ity taona manaraka ty ny taona tsy afaka nitondra na inona amintsika izany fa miankina amintsika io raha ny marina de miankina amin'ny fanapahan-kevitsika Andriamanitra nge te hiasa amin'ny fiainatsika fa ny baiboly tsy tanao na inona aminao raha tsy mahita zay hevitrao aloha zany hoe Andriamanitra zany manaja ny safiditsika zanak'olombelona izy lehilahy anankiray atao hoe Gideona ato amin'ny bokin'ny Pitsara toko 9 rehefa tonga ny fotoana mangin'Andriamanitra azy de niseo teo aminy ilay anjely anankiray ny laza manao hoe Jehova momba anao ry lehilahy mahery gaga ity lehilahy ty hoe raha momba anay ary Andriamanitra raha momba anay ary Jehova nahoany zay ny mahantra satria tamin'io fotoana io de natolotra Andriamanitra teo an-tanany fahavalo ireto olona ireto ary ny baiboly hoe nahantra indrindra ny zanak'Israely noho ny nanaovany fahavalony azy zay zavatra rehetra ataony de tsisy miangana mba mamboly izy fa tonga ny fahavalo maka ny zavatra voleny miompy izy manana fananany izy fa tonga ny fahavalo mandroba zay zavatra rehetra nanany mety tak zany any koa nge ny fiainanao any anatin'ny tokantrano any raha jerena de ohatrany hoe manana ianao ohatrany hoe manana ny ampy ianao fa indraindray ireo fanananao reo tsy sitranao mety tena tsara karama be ianao fa indraindray tsy arakaraky ny vola miditra aminao tsy arakaraky ny vola miditra aminareo mivady satria akoatrin'io karama io mety mbola manana aktivité maro samihafa nareo mivady ampidirana vola de raha ny fiarahamonina mitazana anareo de mahita hoe tena tafinareo nefa ianareo mivady miatrika an'le fiainanao mametra-panontaniana hoe aizany vola ary misy fotoana lasa adinareo mihitsy hoe so de manodikodim-bola ary ty vadiko ity so de mangala bola ary ty vadiko ity satria ohatrany tsy hita hoe nakaizany vola fantatra ihany hoe satria rehefa tonga ny vola tonga ny araka tamin'izay ihany koa ny aretina de mety lany tamin'ny fitsabona ny aretina ary tsy voatery olona tao anatin'ny tokantrano tsy voatery hoankohonana ny tsy salama fa mety olona tamina fianakaviana akaiky andrangana fianakaviana akaiky andramatoa de lasa tany ny vola rehefa tonga indray ny vola de ohatrany fantatry le problème mihitsy hoe tonga ny vola de tonga daholo zao karazany zavatra rehetrarehetra zao exact am'izany ny fiainan'ireto olona ireto teto fa hoy n'ilay irak'Andriamanitra ny laza manao hoe Jehova momba anao ry lehilahy mahery ary amele ny midianina tahaka ny famely olona iray monja ianao ny midianina ety de tandindana problème ny midianina ety de tandindana olana maro mety olana ara-pitiavana mety olana ara-bola mety olana ara-pahasalamana Jehova momba anao izy ry lehilahy mahery hitanao indraindray angery mpiaino malala ry mpijery malala
indraindray mety fanetretena kely fotsiny a no tadiavin'andriamanitra amin'ny fiainanao. Isaorana an'andriamanitra moa ary isaorana ihany koa ny tompon'andraikitra zay mampandroso anay mpanompon'andriamanitra amina hainao manjery tahaka zao a, zay ahafahan'ny tenin'andriamanitra miely a, ahafahan'ny filazantsara mivelatra, ary mino a hoanao zay manaraka hoanao zay manaraka atao anatin'ny tokantrano ato fa efa imbedabe anao ny resy lahatra. Mety sy ny tenin'andriamanitra nampitondrain'andriamanitra any na resy lahatra anao, fa mety ny afatra andriamanitra nampitondrain'andriamanitra reo namako. Ary anao de matsapa ny anatin'ny tokantrano ao, tena za mihitsy zany, tena za mihitsy zany, ary mety efa nisy ny fotoana ianao ny teny hoe tena andeha. Fa tampotampoka teo miona amina sakana foana ianao, miona amina sakana foana ianao, miona amina sakana foana ianao. Alao herindray manao vadingana. Fa zany afatra andriamanitra izany tsy amin'io lehilahy intsony, tsy amin'io Gideona io intsony ny vatanany zany afatra izany, fa aminao izay manaraka an'izao fandarana izao. Mbola azonao atao indray ny manao départ vaovao amin'ny fiainana. Mbola azonao atao ny misitraka andreo karazana nofinofinao ao anatinao ao. Mety ety atsangana trano ianao, ary mety efa nanangana mihitsy ianao, ary mety tamin'iny faraparany taona iny mety nieritreretinao hoe itokanana an'le trano. Ary matoa ianao nanangana trano de efa nandinika tsara ianao hoe ireto vola ireto matsangana an'ity trano ity. Fa tampotampoka teo arak'le nambarako taminao teo hoe mety niona tamina karazana olana maro samihafa ianao. Ka tsy midika kory hoe tsy afaky ny atsangana an'io mihitsy ianao raha ohatra ka mety tsy vita le izy tamin'iny taona lasiny. Ny mahatonga anao miresaka an'izay, ny mahatonga anao misaina an'izay de noho le fahitanao an'io apelatananao angamba. Ary mizarazara ny sainao hoe hoamidiko angamba ity de ahoana. Nefa raha hotoizany ity de ahoana natanteraka zany. Mbola possible io hoe hoe mbola possible io. Manome fotoananao raha mpitso alatsinainy manomboka amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny fiangonana fanany voninahitra tany masaja, eo amin'ny bazarina tany masaja eo misy any lalana midina any Befleur iny, tsy mbola tonga any ianao fa midina sahabo eo amin'ny 20 metatra eo no ahitanao an'izay toerana izay. Tsy mahazo resy ianao, tsy mahazo resy ianao. Fanaka omemboninahitra, fanaka omemboninahitra. Fandaharana arahanao eto amin'ity fahita lavitra ity amin'ny ora toy izao. Hanalanao amin'ny henatra sy fahasambaraka ahatonga ny fiainanao ho feno voninahitra. Hery sy voninahitra ny fitafiana ary ny andro avy dia homehezany. Fanaka omemboninahitra, fanaka omemboninahitra, atolotra sy totosainy vehivavin'Andriamanitra, Josea Andriamireny. Fanaka omemboninahitra.